Aroy izao aminareo, mangatà dia homeny ianareo, mitadiava dia ahity ianareo, dondony dia ho voany ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ho voana. Luka 1:20, 5 sy 10. Efa niarahantsika nandinika tao amin'ny andro vitsivitsy ny fiantsoan'Andriamanitra. Fa izao misy zavatra kosa tian'Andriamanitra ho tsapanao. Hoy ny fanambarana ao amin'ilay vaky teny izay efa rentsika tamin'ny voalohany. Hoy izao aminareo, mangatà dia homena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia ho voana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Mazava izany. Fa ny asa ataontsika izany zao eto dia ny mitodika tanteraka amin'ilay Andriamanitra. Tsy maintsy atolotritsika ho azy ny fo sy ny fisainana manontolo, tsy zarazaraina amin'ny fanaovana zavatra hafa. Tsy miteny akory zany hoe tsy hanao ny asa mandrara isika. Diso izany. Fa ny fanambarany dia izao. Eo am-panaovana ny asa mandrarasa izay rehetra tanterahina, dia mametraka azy ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra isika. Izany hoe, izay ataoko sy ny ataoko sy ny ataonao dia ahafahan'ny hafa mahita fa masina ianao. Izany hoe tsy mitovy amin'ny rehetra ny asanao. Azonao atao ny miala tsikelikely amin'ny zavatra mety mahazatra anao, fa tsy azonao atao ny miala tsikelikely amin'ny fahotana. Tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisinao amin'ny vatana izany. Tsy maintsy tsapanao aloha nefa fa ianao dia mpanota. Ary ny mahampanota dia tsy misy afa-tsy ny fandrifesanao azy amin'ny fitsipik'Andriamanitra no lalànao, na manota ianao na tsy. Ny tenin'Andriamanitra no mampiariary amintsika ny tsy mahamety izay fanaontsika. Ny lalàn'Andriamanitra no mampibaribary amintsika ny lalan-diso no lanarahantsika hatrizay. Hoy Jesosy rehefa miteny amin'ny fiainan'ny olona izay mandray ny manao teraka fibebahana marina. Sambatra ny malahelo am-panahy, fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Mazava ny fanambarany, fa rehefa fantatrao fa tena mampalahelo sy mandratra anao ny ratsy vitanao, dia ho avy Andriamanitra anatanteraka fanovana ho amin'ny fiainanao tanteraka. Ny tenin'Andriamanitra dia manam-pirofo amintsika isan'andro ny amin'ny fahamarinan'ny fiasan'ny fanahiny. Ary fiasan'ny fanahin'Andriamanitra io no mitarika ianao hanatona an'Andriamanitra ary manosika ianao hikatsaka azy isan'andro. Dia izao no tokony tsarovanao. Arakaraka ny anatonanao an'Andriamanitra no mampiariary ny fahadisoanao isan'andro. Ka izay indrindra no ahatonga anao hitady isan'andro ny fihavanana aminy mba ho vany ianao. Mitadiava dia ahita ianao, mandondona dia ho voany ianao, ary mivavaha mba hahatonga anao hanana faharetana, satria ny fahanovana ataon'Andriamanitra
dia mety hitaky zavatra izay tsy hainao fa mety anitsy anao. Koa androany bibeba araiso ny fahamarinana ho fototra hiainanao isan'andro isan'andro. Manamasinina azy amin'ny fahamarinana hoy Jesosy fa ny teninao no fahamarinana. Ny tompony hitahanao makivaky ty andro ity, hitantana ny fiainanao, hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra noho ny amin'ny fampahafantarana nataonao. Miantso anay hitodika aminao ianao ary ampafantarinao anay fa ny fahitanay ianao dia hahatonga anay hahalala sy hiariary aminay sainay ny tsy fahamendrehanay. Ka dia hianatra ny fahamarinana avy aminao izay amin'ny alalan'ny teny ary hanaiky ny tarihany fanahinao izahay mba ho ahitsy ka ho tonga ho amin'ny fahatanterahana tahaka ny mahatanteraka anao Andriamanitra. Koa ny andronay androany anie dia mba andro hieritreretanay eo am-ponay ao an-tsainay ny fahamarinanao. Izany no angatahanay amin'ny anaran'ilay Jesosy. Amen.